Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Umeo rariny aho Andriamanitro umbao amin'ny ady ataoko hanoherako ny firenena tsy mivavaka fa ianao no Andriamanitra mandako. Salamo faharo mbefapolo. Pale magnambola tsara atsika jiaby ovetsika navaka. Izay pagnaraka tsy tapaka ity onjapeo mamitsika ity. Onjapeo natao hampitambatra atsika ologno raiky, natao koa nitarana ny vaovao mafalin'ny Kristy. Ary tolorana efisorana ianareo zay pagnaraka tsy tapaka manjoy atrany ity onjapeo mamitsika ity. Asaina impitiavagna koa nareo atsika jiaby agnaraka izegny fampianarana izay. Inianty alahady fahadimy amin'ny Karimy. Ny eglizy manolotra loha hevitry lehibe amintsika dia ny hoe i Kristy no fiainana sy fananganana olombelona. Arak'izay ndeha ho arantsika, hoenontsika, ampitiavagna, ampinoagna, ankafaliagna tokoa ny toroteny ndraiky fampianarana aroson'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ary savek ray aman-drentsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika iniany ity. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky Ezekiela mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro aho anokatra ny fasanareo, ampiakatra nareo avy ao ampasanareo, riva okako, ary tondra nareo ho eo amin'ny tanin'ny Israely. Ary dia ho fantatrareo fa ny Tompo aho, rehefa voasokatra ny fasanareo, ary tafakatra avy ao ampasanareo ianareo riva okako. Ataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona ianareo, sady omeko fitsaharana eo amin'ny taninareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho Tompo dia milaza sy manatanteraka koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Tonga
Vakteny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, izay ao amin'ny nofo dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra, fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha mitoetra ao anatinareo koa ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy, fa raha ao anatinareo i Kristy, na dia maty aza ny vatana noho ny fahotana, dia miaina kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nananganana ny Jesosy ho velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy koa no hamelona ny vatanareo mety maty, noho ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Humbantsika mianakavy anene Tompo, Ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany masinday Joany. Voninahitra aneo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, nisy lehilahy anankiray narary atao hoe Lazara, avy any Betania, vohitry Maria sy Marta ravaviny. I Maria dia ilay vehivavy nanositra diloilo manitra ny Tompo, sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary i Lazara anadahiny no narary. Dia naniraka olona tany amin'ny Jesosy ireo anabavin'ny Lazara, ilaza hoe, Tompo, marary ilay tianao. Noho ny reny Jesosy izany, dia hoy izy, aretina tsy ho amin'ny fahafatesana ity, fa ho voninahitr'Andriamanitra, sy azahoany zanak'Andriamanitra voninahitra. Ary tiany Jesosy i Maria sy Marta ravaviny, ary i Lazara. Nefa noho ny reny hoe marary Lazara, dia mbola nitoetra indroa andro tamin'izay nitoerany ihany izy.
no ny afaka izany vao hoy izy tamin'ny mpianany, andeha isika ho an'i Jode indray. Ka hoy ny mpianany taminy, Rabio, voaengana teo no nitady itorabato anao ny Jody, ka dia ankany indray ve anao? Dia hoy Jesosy taminy, tsy 12 ora va nindray andro, ka ny mandeha antoandro tsy mba tafintohina, satria mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa ny mandeha amin'ny alina no tafintohina, satria tsy manam-pahazavana. No ny voalazany zany, dia nampiny hoe, matory Lazara sakezantsika, fa andeha amoa azy ao. Ka hoy ny mpianany, raha matory izy tompoko, dia ho sitrana. Ny nahafatesany no nolazainy Jesosy, nefa torimaso tsotra izao kosa no nampoiziny izy ireo. Izay Jesosy vao nilaza tsotra tamin'izy ireo hoe, maty i Lazara, ary noho ianareo dia faly aho satria tsy tao mba inonareo. Koa andeha isika ankany aminy. Dia hoy Toma izay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. No ny tonga tany Jesosy, dia hitany fa efa nilevina efarana izy, ary Betania dia atao ankaikin'i Jerosalema, tokony ho 12 stady. Ka maro tamin'ny Jody no tonga atao amin'ny Marta sy Maria mba hitsapa lalelo azy noho ny nahafatesany anadany. Vantany vao renin'ny Marta fa hoe tamin'i Jesosy, dia nandeha antsena azy izy, fa i Maria no nijanona atao an-trano. Dia hoy Marta tamin'i Jesosy, raha taty ianao tompoko, dia tsy maty ny anadahiko, ary na dia izao aza, dia fantatro fa na inona angatainao amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy, fantatro fa hitsangana izy amin'ny farandro fitsanganany maty. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana sy fiainana, izay minoay na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka minoay dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Dia hoy izy, eny tompo, mino aho fa ianao no i Kristy zanak'Andriamanitra velona, le hoe ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary raha efa nilazay izany izy, dia lasa niantso mangingina any Maria rahavavy nanao hoe, ao ny tompo ka miantso anao izy. Vao nandre izany kosa i Maria, dia nitsangana niaraka tamin'izay ka nankao aminy. Fa mbola tsy tonga atao an-tanàna i Jesosy, fa mbola teo amin'izay nitsenan'ny Marta azy ihany. No ny hitan'ny Jody izay tao amin'ny Maria tao an-trano, dia nitsapa lalelo azy fa nitsangana engana izy ka nivoaka. Dia nanaraka azy izy ireo, fa nihevitra hoe lasa hitomany any amin'ny fasana izy. I Maria kosa, no tonga atao amin'izay nitoeran'i Jesosy, ka nahita azy, dia niankohoka tamin'ny tongony sy nanao taminy hoe, raha taty ianao tompoko, dia tsy maty ny anadahako. No ny nahita azy nitomany Jesosy, sy reto Jody niara-nitomany taminy koa. Nandevy ny fony Jesosy, ary nientana iray ihany ny tenany rehetra. Ka hoy izy, aiza no nandeveninareo azy? Dia hoy ireo taminy, andeha ianao izaho tompo. Ary nitomany Jesosy. Dia hoy ny Jody, akory tia be ny fitiavany azy. Fa hoy kosa ny sasany tamin'izy ireo, tsy azony natao va re ny nisakana andra lehilahy ity tsy ho faty, nefa ny mason'ilay teraka jamba nampahiratiny. Dia niontona indray ny fony Jesosy, ary lasa izy nankeo amin'ny fasana, izay zohy norakofana vato. Ary hoy izy, esory ny vato. Ka hoy Marta anabaviny maty taminy, efa membo izy tompo, fa efa ifarana izay. Ary hoy Jesosy taminy, tsy efa voalazako taminao va, fa raha mino ianao, dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia noesorina ny vato, ka niandrandra Jesosy sy nanao hoe, misaotra anao aho reko, satria efa nihaino ahy ianao. Raha izaho, dia fantatro fa mihaino aho mandrakariva ianao.
fa noho ireto vahoaka manodidina ahy kosa no nilazako zany mba inoany fa ianao nanerakany. Rehefa nilazay zany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe mivoary Lazara, ka niaraka tamin'izay dia nivoaka ny maty. Nitongotra aman-tanany nisy fehimpaty ary nitavany nisarona lamba. Dio Jesoa tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jody izay tonga tao amin'ny Maria sy Marta sy nahita nataon'i Jesoa no nino azy. Izany are ny tenine Tompo, Deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, izao alahady fa 10 zao no atokasika iarana manao pèlerinage fivahiniana marsina hiakatra eny amin'ny la montagne. Eny amin'ny montagne de Francimo no anatanterahasika eto anivon'ny tanànan'ny Diego-Ceres ny renivohitry ny diocese izany fivahiniana marsina izany, ka hiaraka hiakatra any tendrombohitry ny la montagne de Francisika, hiaraka hibanjina andinika andalina apiditra azy ao am-po ny lalany azo fizaliana, hiaraka hivavaka mba ho avozin'Andriamanitra tokoa ny fiainantsika, ka afahasika hiara hisangana amin'ny Kristy raha miara-maty aminy amin'ny fahotanitsika, ka apiakatra ny fiainantsika mba tsy rehefarehefa amin'ny tany. Ka misy dikany lehibe zany izao fanaovasika fivahiniana marsina izao, fa indrindra moa amin'izao vanim-potoana anatanterantsika ny synoda izao, ary irososika lalindalina koa amin'izay maha-eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra olo raika sika ziaby, satria araka ny fantatratsika dia sy hoe ho an'ny katolika fotsiny no anatanterantsika an'io fivahiniana marsina io, fa ny mponina rehetra eto an-tanàna, ary karaha izay koa any amin'ny toerana misy an'ireny la montagne izay ametrahasika any Kristy nandresy ny fahafatesana izay le azo fizaliana apetraka ambonin'ny la montagne, mba hanambarana fa nandresy i Kristy, nandresy ny rasy, ary ny rasy izay tena manapotika asika dia ny fahotana, ilay fahotana mitondra amin'ny fahafatesana, nydresen'ny Kristy izay fahafatesana izay, ka ibanjina asika izany rehetra izany ny fanatanterantsika ny lalan'ny azo fizaliana, satria i Kristy ilay zanak'Andriamanitra tonga olombelona dia nanaiko fahotana na dia sy mpanota azy, satria zanak'Andriamanitra mba navitra antsika ao anatin'ny fahotana, ka azahosika fiainam-baovao aminy, ary izy tokoa ilay tiarabelona amintsika, ka niezaka ataosika miakatra ny tendrombohitra dia tandindiny famantarana, niezaka ataosika amin'izao karimy izao manambara fa eo anivosika tokoa i Jesosy, ka na dia mafy sy sarotra aza ny fiainana, na dia eo aza ny ady sy maintsy atrehana amin'ny rasy, na dia sarotra sy mideza aza ny dia ny tanjona ao antsika dia ivelona, satria ny fivelomana no ahitana fivelarana, ary ny fivelarana izay dia ny fivelarana mazanaka Andriamanitra, ka azahosika ny fivoarana manontolo. Azo lazaina araka voalazasika zay fa misy dikany manokana ao antsika eto amin'ny diocese ity fivahiniana marsina 13 ity 2023 ity, satria sady mampiakatra ny foam-panansikisika no mandinika ny lohevitra ny synody tapany faharoa dia ny fianakaviana eglizy kely
miaro ny tontolo iainana satria raha misy tontolo iainana tena robaka potika dia ny zavaboary eny amin'ny la montagne de français mila rovana tokoa io arena natolotr'Andriamanitra sika io raha manohy ny fanimbana sika dia inona no apetratsika ho an'ny taranaka eto ny tena ahitasika ny dikan'ilay slogan izay novasika hoe izay mandory tanety mamono taranaka izay mamboly kakazo miaro ny aina ary manome aina eto koa no sy maintsy hibebaka asika raha mahita ny manodidina asika mba hiova anao fiovam-penitra mahery-vaika araka ny voalaza asika hoe anao changement radical de comportement manambara fibebansika ka andrasa asika vokatra izao fivahiniana masina izao hiala amin'ny fomba rasina zatra taloha isika amin'ny teviala amin'ny dory tanety ka amelona ny afim-pitiavana entan'ny finoana ary entan'ny fanantenana ho an'ny taranaka ho avy ka velona tokoa araka ny averimberisika teto lay vocation rehefa Andriamanitra nahary asika hatramin'ny naharen'Andriamanitra asika ny raha in'Andriamanitra tokoa isika hiaro sy kolikoly ary anjaka amin'ny sahanedena ary efa naverimberisika ihany koa fa sy izy io sahanedena izay nandrahan'Andriamanitra asika ho kolokoloina io fa ty tranobe iombonana izay robaka hitasika rehefa mibanjina an'io la montagne de français io sika ka izay indrindra ry kristianina avamalala manampy asika indray izany afatra lehibe izany amin'izao fivahiniana masina izao ireo vaky teny telo vaky isika amin'izao lahady fahadimy karemy izao raha ao amin'ny Kristy tokoa isika dia velona ary anana ny fiainana tena izy ary izany no ambaran'ny fisanganan'ny Lazara ho velona ny boky Ezekela mpaminany amin'ny vaky teny voalohany dia mitantara ny tantaram-piainantsika tokoa raha lavitra n'Andriamanitra isika tahaka ny vahoakan'i Israely voalazan'ny Ezekela mpaminany nandaon'Andriamanitra sy miarabelona aminy dia fantatra asika ny vokany sison'ny aina taolana ny sisa ary dia izay ny vokatra ny raha lavitra an'Andriamanitra isika ary dia hitasika izany amin'ireo etraketraka ataosika manapotika ny tontolo iaina hitasika ihany koa izany raha amin'ireo manodidina antsika raha mpanjaka isika ny herisetra raha miarabelona sy miaradia amin'ny Jesosy tokoa isika izany no ataosika amin'izao synode izao tahaka nataon'ny vahoakan'Andriamanitra izy no Andriamanitrasika dia zary izy koa ny fiainansika ary velona ao amintsika ka raha velona ao amintsika dia mampanjaka ny marina mampanjaka ny fifankatiavana mampanjaka ny fihavanana araka ny averimberisika matetika fihavanana sady kristianina no malagasy vokatra ny fibebahana izany ka izay no risika amin'izao karemy izao ka engany araka ny vavaka ataosika teo izao fivahiniana masina ataosika any amin'ny la montagne izao androsan'Andriamanitra asika ny fanany lay fanany mamelona araka ny voalazan'i Ezekela mpaminany endrisika tamin'ny vaky teny voalohany teo ka amin'izay dia manambara fa zanak'Andriamanitra tokoa isika ary dia tanteraka lay teny faneva amin'izao synode fa fito izao eglizy olona velomina miombona miara-dalana mandray an-tanana zary missionnaire tabernacle velona asoavin'Andriamanitra ny isika noho izany ka ifanasoa ifanatsara ifampisimana ka sy anjaka itony isika isony ny herisetra ny fitapitaka ny lainga ny kolikoly fa anjaka tokoa ny marina ny rariny zisiny satria olo marina isika ny fanan'Andriamanitra no manaitana antsika ary dia manana modely isika ho isika amin'izao volana marsa izao dia i masinday Josefa ny evanjely no banjinintsika bebe kokoa ny evanjely araka ny lazaisika teo dia mitantara ny fananganan Jesosy any Lazara ary dia izay tokoa no ambaran'ny Paka maty i Jesosy ny sangako velona i Lazara maty koa dia natsangany Jesosy fantasika tsara nefa fa nisy adievitra na tamin'ny mpianatra na tamin'ny Maria sy Marta na tamin'ny Jody mikasika an'izay fahafatesany Lazara zany ka izany koa amin'izao famakivaky isika ny fiainansika izao amin'izao fiakaratsika manao fivahiniana masina atendrombohitra izao amin'izao fialansika ny fiainana izay sy mendrika mitondra antsika amin'ny fahafatesana izao dia tahaka an'ireo Jodysika tahaka an'ireo mpianatra tahaka ny Maria sy Marta ao anaty miadihevitra ary izany indrindra no ataosika amin'izao synode izao miadihevitra isika miadihevitra ary ny
fandriana amin'ireny adihevitra ireny dia mba apetrasika eo anivony adihevitra ataosika Jesosy ary dia miova ny dikan'izay adihevitra zay isika mifampitrotra izay satria zay fifampitotra zay intaniny fanan'Andriamanitra no itondrasika amin'ny fivelomana tahaka ny sanganan'ny Lazara ho velona ka izay indrindra hoy Marta tamin'i Jesosy ary ho resitsika ho vavaka sika ihany koa izay afandindra amin'izao fanaovasika fivahinina masina izao amin'izao fanaovasika ny sinode izao raha tadia tokoa manko ianao ry tompo dia sy maty ny anadako izany hoe raha eo anivosika tokoa i Jesosy dia sy karaha izao fiainansika toizasika nefa ny vavaky Maria izay nitodika tamin'i Jesosy ka ho vavaka sika ihany koa fandrindra amin'izao pelerinage izao fantako fa na inona angatanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao izany matoky isika amin'izao fanaovasika fivahinina masina izao fanaovasika an'izao pelerinage izao fa ataon'Andriamanitra eo anivosika ny sitrapony ho tanterainy ny sitrapony mikasika ny fiainansika ary ny sitrapon'Andriamanitra dia siny fa ahasoa antsika ahatsara antsika ary izay no antony anatanterantsika an'izao sinode izao ka matokia an Jesosy arsika matokia an Jesosy tahaka ny Marta ka okary amin'izao faraparany karemy izao amin'izao fanaovasika pelerinage izao maro ny zavatra mampimonimmonina antsika maro ny zavatra manahirana antsika ka toa masiaro asika toa lavitra Andriamanitra ary manontany tena azy asika tahaka ny nataony Maria araka ny voalaza asika teo aiza ianao Jesosy aiza no tsy hita maninona ianao no tsy hita maninona izao ny fiainanay marina izany fa fantara fa milaza amintsika Jesosy tahaka ny nataony tamin'ny Marta isangana ny anadanao mitaky finoana amintsika izay fisanganantsika zany midikany hoe fisangana dia velona ka tiany Jesosy ambara isangana ny anadanao isangana ny fiainansika izoro ny fiainansika raha apetrasika i Jesosy no anjaka eo an-fiainansika ary izay midikany lakroa apetrasika ambonin'ny la montagne zany hoe ambonin'ny fiainansika ambonin'ny tanànantsika ambonin'ny fiarahamoninantsika ambonin'ny fiainan'ny fianakaviana ambony ny fiainansika andavanandro ka izy amelona ansika araka ny voalazany vakiteny voalohany ny bokin'i Ezekiela raha velasika tokoa eo anivosika Jesosy raha izy tokoa ny eo anivon'ny fiainansika dia afaka manangana antsika izy na dia eo azany zavatra mety mampahatahotra antsika na dia mety misy manahirana antsika na ireo manodidina antsika tahaka ny nataon'ireo apôstôly saika nanakivy an'i Jesosy sy andeha amin'ny fasan'i Lazara anisan'izany koa lay vavaka nataon'ny mpianatra raha nilaza tamin'i Jesosy ireo olona nampandeha azy tompo marary lay tianao izany hoe lay mifandray sy miara-miaina amin'i Jesosy dia mety manahirana koa ka aza kivy arsika raha ireo manodidina antsika tady anakivy antsika ihany namaly Jesosy ary dia izay no resitsika aretina sy ho fahafatesana fa ho voninahitran'Andriamanitra ka izao fiainantsika zay mirefarefa amin'ny tany izao raha apetrasika eo anivony Jesosy zany fiainansika zany dia ho zary ho voninahitran'Andriamanitra ny fahadisoantsika dia sy apetrasika eo anivony fiainansika i Jesosy ka izay indrindra aoka izao karemy izao anampy asika ametraka an Jesosy mibebahasika ary ho vao toetra sika ary aoka ho firenena mametraka an'Andriamanitra eo anivony fiainansika aoka ny tanànansika aoka ny diosesisika ametraka an Jesosy eo anivony fiainansika ary izay no katsaitsika amin'izao sinode izao ametraka an Jesosy eo anivony fiainansika raha tonga tany amin'ny toeran'i Jesosy dia nisainy tokoa izy satria nanana fifandraisana lalina tamin'ny Lazara izy ka izay koa ry kristianina ava-malala no ny batemy ary izay no mahatonga ny lohevitra ny sinode lazaisika hoe eglizy olo velomy ny batemy raha ao amintsika tokoa ny batemy dia manana fifandraisana lalina amintsika sy kiraikiraiky i Jesosy ka i Jesosy lay nanangana ny Lazara anangana antsika anova ny fiainansika ho fiainam-baovao izany no antanaisika vokatry n'izao fivahinina masina izao satria ametraka ny Jesosy anavao ny toko tamin'ny batemy sika ka engany hiditra ao Jerosalema miaraka amin'ny Jesosy sika ka ilay fiainana zay sy zarizary
ary dia ovan'i Jesoa ho fiainam-baovao ary zay mipaka hitondra sika amin'ny herinandro masina zay hovakivakinsika ka ahitasika n'izay fiainana ao am' Jesoa izay ka androm-pahasoavana ho ansika tokoa izao andro izao ka aoka tahaka n'ilay vehivavy Samaritana zay novakisika andro maro lasa izay tahaka n'ilay zamba dia aoka anatinan'i Jesoa isika dia hiova ny fiainansika ary dia ahiratra ny masosika ka ahita fiainam-baovao ao am' Jesoa ary zay no antony no safidiana ny eglizy ny evanjelin'ny Masindazoany satria misy n'ireo famantarana sy fanoharana manambara fa Jesoa manantona ansika ka raha mandray asika dia miova ny fiainansika tahaka ny fiainan'ireo Samaritana nandray azy ka niezaka ataosika ary dia izay voalaza zay ny fanatonantsika an'i Jesoa amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampihavana amin'ny alalan'ny kofesy hiakatra isika amin'izay aintsika hiakatra koa ny fiainansika hiala amin'ny fiainana zay mitondra amin'ny fahafatesana ka hiara hisangana amin'i Jesoa indray isika izany indrindra no amboaran'ny Masindahy-Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa sitraka Andriamanitra tokoa hoe Masindahy-Paoly no ananasika ny fahavelomana ao amin'ny fanantenana ho asika zany afatry Masindahy-Paoly zany manome ny fanahiny tokoa Andriamanitra ilay fanahy zay nanangana an'i Jesoa ho velona no fanahy entin'Andriamanitra koa manangana antsika ka manavao ny fiainansika ka raha mivelona ao amintsika dia hita ny tena fivelarana marina tokoa raha ao anatsika tokoa i Kristy kristianina ava-malala na dia maty aza ny vatana hoe Masindahy-Paoly noho ny fahotana dia mivelona kosa ny fanahy noho ny fahamarinana ka ny fiombonantsika amin'i Kristy na dia sy maintsy maty ny vatana tahaka ny Lazara sy maintsy maty dia fiainam-baovao ao amin'i Kristy no antenaintsika manomboka amin'izao aokary ry kristianina ava-malala osokafasika ny fosika ny saisika ny fiainansika amin'izao fiomanana akaiky mpaka izao ka raha midina isika na vita izao fivahinina masina izao avy amin'ny La Montagne fa indrindra isika eto amin'ny tanànan'ny Dego dia midina amin'ny fiainansika andavanandro isika kanefa sy tahaka ny fomba fizerisika an'izay ny fiainana andavanandro zay fa fizerin'i Jesoa izay nanangana ny Lazara enisika teo no hoentsika mizery ny fiainantsika ka so fiainana maimbo no ny arasiana vokatry ny fahotana no ny avinavina no ny fielonana no ny fanilikilina fa fiainana vaovao natsangany Jesoa tahaka ny natsangany an'i Lazara ka au départ vaovao vokatry izao sinoda izao iova no izany ny fifandraisana amin'ny tontolo mpiainana amin'ny tontolo iainana amin'ny tontolo mpinoana ka engany ny fivorian'ny pretra zay andiniasika ny tapany voalohany ny sinody anampy asika andalina bebe kokoa ny finoana ary erasika mivavaka satria ny fandaliana mpinoana sy ny fiaraha-mivavaka eo anivo ny fianakaviana eglizy kely dia manambara fa eo anivosika i Jesoa satria zay ndika ny eglizy manambara eo anivosika Jesoa ary zay ndika ny tabernakla misy an'i Jesoa ka isika koa amin'izay tabernakla velona ka raha anangana ny Lazara Jesoa dia maimbo ny fatin'ny Lazara nefa dia niova ho fiainam-baovao ka izay koa manambara koa ny fisanganantsika ao amin'i Jesoa araka izay fampianarana ataosika izay sy hoe tsy maty isony tahaka an'i Jesoa i Lazara natsangana ho faty Lazara isika koa ho faty fa ho faty ao amin'i Jesoa ka raha mino azy isika na dia maty azy dia ho velona tokoa ao amin'i Jesoa araka ny voalazan'i Jesoa averimberisika amin'ny hira hoe raha mino ahy ianareo na dia maty azy dia ho velona indray raha mino an'i Jesoa tokoa isika rehefa midina avy any amin'ny La Montagne na dia eo azany fiainansika sarotra sy zarizary manambara ny fiainansika io no fahotantsika ka raha mibebaka isika dia ho velomin'Andriamanitra indray asangan'Andriamanitra indray dia izoro manambara ny fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra izay antenansika raha teo engany Jesoa tompo ianao no fanantenanay ka ny fananao tahaka nataonao tamin'ireo famantarana ao am-bokin'ny Ezekiela ny anenika ny fiainanay dia ho velona izahay
ary ianao no Andriamanitray ary zahay ovahoakanao ka na dia maty amin'ny fahotana zahay dia hiara hisangana aminao ho velona ho zanak'Andriamanitra ao aminao zahay ry Jesosy. Ingany izao fiomananay akaiky dia akaiky mipaka izao ry Jesosy Tompo, anampy anay bebe kokoa amin'ny ezaka rehetra ilainay elanay amin'ny fiainana sy zarizary ka hidiranay amin'ny fiainana misy ianao, ialanay amin'ny fiainana mitondra amin'ny herisetra ka mahatonga anay mifanapotika sy mifamono ka hitondranay kosa nefa miaraka aminao amin'ny fiainam-baovao izay ampanjakanay ilay fihavanana matimatesanay tokoa, ahitanay soatoavina tokoa ka ho fihavanana sady kristiana no malagasy any no anenika ny fiainanay ka anambaranay an'izay fiainam-baovao izay. Ry Jesosy Kristy eo, ianao tokoa ny fiainanay sy ny fanangananao anay tahaka ny nanangananao any Lazara dia engany ny ianao anangana anay hiala amin'ny fahafatesan'ny fahotana izay sy miafina aminao fa miteraka korontana eo amin'ny fiainanay andavanandro, sy miafina aminao ireny korontana eo amin'ny zavaboary ireny. Raha mitoy izao dia ho potika izahay sy ny taranakay, sy ampy an'izany ihany fa noho ny tranobe robaka dia mitodika amin'ny hafa izahay, mitodika amin'ny tenanay, manjaka loatra ny fitiavan-tenanay, ny fialona, ny avinavana ka mifanilikilika izahay, mifamono etraketraka no hita. Ampio izahay ibebaka, iova fo ka ifanasoa, ifampisimana, ifanatsara, ny fanainao masina ny amelona anay ka izoroanay amin'ny fiainana sy mety maty intsony. Masiny Maria reny eo, taio tantano izahay zanakao, iroso anatina ny Jesosy fandrindra amin'izao karemy izao mba ho velominy tahaka ny Lazara ka na dia efa simba maimbo aza ny fiainanay dia ho velona indray anambarany vaovao mahafaly tahakanao ho tabernakla velona. Masinday Josefo mivavao any fianakaviana mba ho tena eglizy tokoa, ho manitra ny vavaka sy ny asa soa ataonay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.